Sombambahoaka voafito tao Ambatfinandrana, Ramatoa Razanamaso Kristina Arjon, épouse Rakotsizafy, ny alohany izao nahatonga azy ho filohany anteny miram-pirenena malagasy izao. Olona azo ambara fa avaram-pianarana manana traikefa raha ny lalana nalehany ity filohany anteny miera vaovao eto Madagasikara ity. Ny taona 1770 izy no navita ny fianarany momba ny lalàna teny amin'ny université n'Antananarivo. Ary nanoy tao amin'ny institut d'études judiciaires tao amin'ny faculté ny droit, économie, gestion tao amin'ny université n'Antananarivo any tamin'ny taona 1770 ary avy eo dia niditra tao anatin'ny fianakaviam-beny ny magistrat teto Madagasikara na ny fianakaviam-beny mpitsara. Taorian'izay dia niofana niaraka tamin'ny firenena mikambana tany Abidjan tany Côte d'Ivoire tamin'ny taona 1770 momba ny fitantanam-bola eo anivon'ny communal. Manapaizana eo amin'ny sehatry ny zoma olona ihany koa Ramatoa Razanamaso Christine izay nandalina izany tao amin'ny université ny Bruxelles tany Belgique tamin'ny taona 1770 ary nanamafy ny fianarana ny teny anglisy tao amin'ny English Center for Professional tamin'ny taona 1770. Efa nilomano teo anivon'ny ireo sampana maro teo anivon'ny fitsarana izy teto amintsika. Isan'izany ny administration des cours et juridiction ny taona 1770, ny stratégie de lutte contre la corruption tamin'ny taona 1770, ny droit international ho an'ny asa na ny droit international de travail tamin'ny taona 1900, teo ihany koa ny zony vehivavy tamin'ny taona 1900 ary nametraka ny éthique sy ny déontologie ny mpitsara tamin'ny taona 700. Manapaizana momba ny droit foncier ihany koa izy na ny fananatany tamin'ny taona 700 ihany. Izy no isan'ny angady nananana sy vinatana ny guide des droits de la femme malgache izay navokany taony Ivory Atsimo tamin'ny taona 2000. Isan'ny andraikitra fantatry ny rehetra no sahan'ny Ramatoa Christine Razanamaso ny na ministry ny fitsarana azy sady tazona ny tombo-kase mpanjakana tamin'ny taona 2000 ka hatramin'ny taona 2012. Atao anatin'izay rehetra izay dia iray tamin'ireo niketrika ny fametrahana ny volavolana lalàna na ny texte législative momba ny politika ankapobeny teto Madagasikara ny tenany. Tao anatin'izany ny famitsorakeloka sy ny lalàna momba ny CES na ny fitsarana manokana momba ny fifidianana. Tao ihany koa ny lalàna amin'ny fanaraha-maso ny feuille de route na ny tondrozotra teto amintsika. Atao anatin'ny fotoana io koa dia nandray anjara tao anatin'ireo fivoriana lehibe niaraka tamin'ny firenena mikambana tany New York tamin'ny taona 2012 tamin'ny fanesorana ny fanamelohana hofaty tamin'izany fotoana izany ary nitondra ny antotantaratasany Madagasikara teo anivon'ny droit de l'homme na ny zoma olona ny atany Genève tamin'ny taona 2000 ka hatramin'ny taona 2012 izany hoe isan'ny mpiaro izy. Izy ihany koa no niara antotantaratasy momba ny Madagasikara momba ny fifanarahan'ny firenena mikambana amin'ny ady amin'ny kolikoly na ny UNIDOC tany Genève tamin'ny taona 2012. Ankoatr'izay dia efa nisy nafiloha lefitra azy teo anivon'ny CSM na ny Conseil supérieur de la magistrature ny taona 2000 ka hatramin'ny taona 2012. Ny taona 2012 ary dia efa nitana ny andraikitra ny Prime Ministre mpisolo toerana Ramatoa Christine Razanamaso. Tsy azo adino fa izy dia isan'ireo vehivavy tokana nahazo toerana satria nisan'ny nitolona tamin'ny révolution orange tamin'ny taona 2002. Ary taorian'izay dia isan'ny nikotra ny faritra amorony mani matsiatra ambony iorombe nandritra ny fampelezakevitra fampandaniana any Ramatoa Rajonary Mapianina ho filohan'ny Republika ny Madagasikara tamin'ny taona 2012 iny ary ny mapara na ny miaraka amin'ny président Andry Rajoelina no nalany azy ho solombavambahoaka n'Ambatfinandrana tamin'ny taona 2012. Manana ny commandeur de l'ordre national izy tamin'ny taona 2012, officier de l'ordre national tamin'ny taona 2009, chevalier de l'ordre national tamin'ny taona 2012.
izy ihany koa dia isan'ny nanana fepitaona tsara indrindra teto Madagasikara teo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena teo amin'ny taranja Lomano teo amin'ny 100 metatra brasa zava-bita tsara indrindra teto Madagasikara tamin'izany fotoana izany 12 taona Ramatoa Kristina Razanamaso izao tonga eo amin'ny vovona ny antenimieram-pirenena malagasy izao manambady ny teraka efatra ary manana zavy 5. Gracias.